mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahalmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alakamisy ity. Dia foto-kevitra lehibe hatrany no fahampasantsika eto. Amin'ity anio ity dia hijery lafin-javatra manokana ihany koa isika. Nefa mialohan'izany dia vavaka isika. Rainay malala tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao izay toy ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao, toy ny amin'ny fitsimbinanao sy ny fiahianao anay manokana. Mangataka aminao izay mba hamela amin'ny fahatsoana sy ny lokay rehetra ary koa handrakotra ny fahasoavanao aminay. Koa mitenena Tompo fa voniko iainanao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe inty aho iraho aho. Angamba tsy voandroany ianao naina an'izany teny izany. Raha ny tantaran'ny Jona no foapoasintsika mandritra n'ity herinandro ity dia mahavarena tokoa io tantara io. Ny namonjen'Andriamanitra ny Ninivita na teo aza ny tsy fahatanteran'ny asa fitoriana izay nataon'i Jona. Izany dia fampatsiahivana mahery vaika fa ny anjarantsika dia ny ho fantsona ampiasain'Andriamanitra fotsiny ihany. Fa izy irery ihany izany no mandray mandresy lahatra, izy ihany irery ihany no mahay manova ny fo. Mampatsiahy ihany koa izany fa mpitondra hafatra vonona sy manetsy tena ihany izay manaraka ny toromarika avy aminy. Izany no ilain'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 40:1-5 ka hatramin'ny 5 asaiko ianao hamaky azy. Misy hevi-dehibe aseho manko eo amin'ireo andinin'ireo. Eo amin'ny misy antso apetraka ao ary olona vonona hirotsaka ny sitrapo ny tadiavin'Andriamanitra. Natao hamaly an'izany antso izany amin'ny fileferana amin'ny fitaren'Andriamanitra isika amin'ny fiainonan'ny feony ary ny fifidianana ankatoy izay rehetra lazaina amintsika. Ary mampaseho ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ny tantaran'i Jona, dia olona izay monina any amin'ny toerana izay tsy ahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra na hiainonan'ny feony. Honenan'ireo olona tapitrisany nameno an'ireo tanan-dehibe ankehitriny koa Andriamanitra izay feno trano avo be ho solon'ny hazo ny voninkazo ka tsy ahitana fitoniana firy sy mila tsy fandrenesana mihitsy fa feno tabataba. Dia tahaka ny nangorahana ny Ninive ihany koa izany. Hoy Andriamanitra momba ny Ninive, olona izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany izy ireo izy. Mpitory vonona hitondra afam-panantenana ho an'ireo izay trotraky ny firotorotoana sy ny ara-tsim-piainana no ilan'Andriamanitra. Ka dia raisy ho fanambo ho anao soraty amina taratasy fotsy na amina kahie izay fandraisanao atom-bavaka. Mangala anaran'olona folo izay fantatrao fa tsy mpino dia andeha izany ireny atsointsika hoe mpianatra ao izy ireo. Ataova akaiky ho mora raisina izany lisitra izany dia mivavaha isan'andro an'ireo ao anatin'ny lisitra izay nosoratanao. Mivavaha mba ho tonga naman'ireo olom-patatrao ireo ianao ary mivavaha mba hahazoanao miditra lalina kokoa tonga sakaizan'izy ireo mahatoky. Dia eo ampiandrasanao ety kokoa amin'izy ireo dia okanao anara-maso sy hiaino tsara mba hahafantaranao izay tena ilain'izy ireo izay mahory na mampijaly azy. Avy eo dia mivavaha mba nampian'Andriamanitra azy ireo amin'izany lafiny izany. Raiso tombotsoa anao mandrakariva ny fiarahanao miasa amin'ny Tompo. Inty aho iraho aho, aoka izany ho teny filamatrao eo amin'ny Kristy. Amen. Rainay malala tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona omenao anay io izany. Aoka tokoa mba ho mpiasa mahatoky ao aminao izahay ka tsy salasala ny amin'ny hiraka izay ampanaovinao anay, fa ampianaro izay hijoro mahatoky amin'izay rehetra napetraka ao eo aminay. Amin'anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a tongotry Jesosy isan'andro.